propagandy manaja ny sotoavina maha-malagasy tsy mividy olona ary tsy manery teran'izanizy ao anatiny atao hoe etika politika tanteraka. Langa samarina izay no mbola amerenako ny tenin'ny président régional ny maitsy tao fa tsy olon'olom-pona isika tompoko lasy tompoko vavy fa olon tantara. Ekena ny olon tantara dia eo anatrehana safidy lehibe. Ny safidy dia hoe ny tota ihany ve no avadibadika eto, ny fanagiana ny sasany, ny fahefam-pitondrana ihany ve ho ana fianakaviana vitsivitsy, ho ana tombontsoan'olom-bitsy no mbola ho tohizantsika? Tsia! Avalo ny tantara tanteraka izany raha izao no foloa. Ho avalo ny tantara tanteraka ny fanilikiliana amin'ny endriny rehetra ary ho faritra ananana ny atao hoe tontolo ivelomana mampiadana ny faritra rehetra eraky Madagasikara izay ho tsidihako ny 5 distrika. Rehetra mizara vilany ary zay fomba fijery zay dia ilainy ty firenena ity. Ny fototenin'izany dia reny mpitondra lehilahy folo no nifandimby eto amin'ity firenena ity hatraminazahoantsika amin'ny fahaleovantena. 10 taona mahera ty aoriana firenena faraky ny mahantra indrindra Madagasikara. Saingy manana tontolo voajanahary io ranomasina io ho ataotsika tokotany. Harena tsy tanoanono azo ao ny ao ambanin'ny tany tsikatra, harena tsy tanoanoa apesaka ny fitsinjaram-pahefana aty fotony. Aty fotony dia mitazona ny teti-bola ahafahany mandroso, ahafahany mametraka aminay izy azy mba ananany ny rano fisotro madio, ananany ny fikarakarana ny fahasalamana ka tsy hitevitevy tsony ny vehivavy rehefa andeha hiteraka, ananany ankizy mazoto mianatra satria izany no avy ny taranaka.